Assomption fankalazana nampiakarana ny masina maritany an-danitra. Fatapahan-jiro sy mba ireo fitaovana mandeha amin'ny herinaratra. Demokrasia eto Madagasikara natao ho an'ireo manam-bola ihany, hoy ny antoko MFM. Arivany alakamisy 15 ny volana aogositra taona 2024 manatra ny fiarabana tompo klasy sy tompoka vavy tonga soa ato anatin'ny fotoanan'ny fampalalambo vao eto amin'ny fahitalavitra MBS asaina empanajany ianao anaraka izany hatramin'ny farany. Ny vaovao politika avy hatrany no isataratsika ny fiarahana amin'izao ariva izao, tsisy fiovam-piainana ho an'ny vahoaka malagasy raha tsy miova mihitsy ny mpitondra hoy ny faneho-kevitry Tabera Randriamanantsoa. Efa niarahan'ny vahoaka malagasy ny aina ny fitondrana nataon'ny gouvernement Ntsay Christian tao anatiny 9 taona izay. Ny vahoaka malagasy no mila tonga saina amin'ny fanavotana ny fireneny ho hiatran'ny fanazavany fanadiadiana eo amin'ny sary sindratsariny mbola avatsara. Fampandrina adrisa fotsiny ihany ny filazana fa manao tombana ireo minisitra teo aloha ny filoham-pirenena sy ny prime ministre hoy Tabera Randriamanantsoa. Ny lohany mihitsy no olana eto amin'ny firenena ary porofoan'ny tombana ho azy ireo ny iain'ny vahoaka malagasy ny fahamafisan'ny fahatapahan-jiro 9 taona ty aoriana ny filazana fa amahany olana delestage amin'ny alalan'ny fanampina 700 megawatt ny vokatry ny Jirama. Na iova impolo azy antale general ny Jirama na ny prime ministre sy ny ministre rehefa tsy ny fitondrana mihitsy no miova, tsisy fiovana izany eto. Tokony tsy hanantena na inona amin'ny filazana gouvernemanta vaovao io ny malagasy satria olona efa hita fomba fiasa tsy mahavaolana no mbola hitondra ihany ny gouvernemanta ho avy. Tsisy fiovana io satria le nitondra teo ihany ny tondrany de ny premier ministre Ntsay Christian depuis président Andry Rajoelina. Izy roa ihany nanitrany 5 taona ino ny zavatra hita teto. Sy mihinan-kanina ny vahoaka malagasy, sy afaka mandeha mampianatra zanany soa ny vahoaka malagasy, sy afaka mandeha amin'ny hôpitaly, lalagna rasy, rano sisy, ziro sisy, asa sy misy. Ka na ovanao firy io sisy fiovana io satria izy mpitondra io ihany io ne miankina amin'le mpitondra le gouvernement. Féministe io de manana finiavana izy hanao zavatra fa raha ny ligne politique ny baiko avaria amin'ny mitondra rizy sy mahomby sy miasa le ministre. Ka na ino na ovanao firy ministre io sisy fiovana aza magnategna an'izany saka vahoaka malagasy fa misy fiovana zany iova zany fiainanareo satria misy gouvernement vaovao sy misy io am'izao hitasika koa fa ny volana ena ny budget iainan'ny gouvernement vaovao de sy afaky iainga avy eo. Efa volana raiky venana anjera premier ministre teo androana anao de anao évolution ny ataonao premier ataonao ministre iny fotsiny zany ataonao nandeha vezivezy tana Afrika tagna anao tana Guinée Bissau tana Angola tana Rwanda ta GDZ navelanao teto ny vahoaka malagasy sy ndrarahinao sy manana gouvernement angalataky ny la France koa anao zany hoe sisy gouvernement zany tena olana. Ka io aza magnategna io sika vahoaka malagasy fa zay gouvernement io raha sisa zany fikonandoa zany sisy aza tena igny. Mila fampiresahana ny olana mahazo ny firenentsika izao ho hiatrany Tabera Randriamanantsoa. Rendrika amin'ny lafiny maro ny fitondrana ka anjaran'ny vahoaka malagasy ny mikaroka vahaolana raha te hiova sy anova fiainana ho hiatrany ny fanazavany. Vaovao makasika ny fifidianana oben'ny tanàna kosa dia natao ho an'ny mpanambola irery ihany sy ny demokrasia raha ho an'ny eto Madagasikara hoy ny eo anivony antoko MFM. Porofon'izany ny fampidanganana izay tsy izy ny antobola ho an'ny fifidianana ho avy io miteraka olana maro lafy amin'ny fitantanana any aoriana nefa izany ka tokony ho jerena manokana. Nanamafy ihany koa ny teo anivony MFM fa mbola isy ny fivoriana izay atao vao afaka anapa-kevitra na iroso na tsy amin'ny fifidianana ho avy io ity antoko ity fanadiadiana. 12 tapitrisa no antobola notakina tamin'ny kandida ho ben'ny tanàna Antananarivo renivohitra tamin'ny fifidianana 4 taona lasa izay. 5 taona aty aoriana ny dangana avy roeny latsaka kely izany ary dia mampametra-panontaniana ireo mpanao politika. Sakana sy fanemorana ho an'ny demokrasia ny fomba fiazan'ny fanjakana. Raha ny tokony ho izy aza
dia tokony anjaran'ny fanjakana no miantoka ny landy mandritra ny fifidianana hatramin'ny pitsopitsony amin'ny fifidianana fa tsy ny olom-pirenena mirotsaka andray andraikitra ampandrosiny ny fotony hoy ny filoam-piara-mitantana ny Antoko MFM. Zary atao hoan'ny manambola raha ny demokrasia eto amintsika hoy hatrany ny fanazavana. Hita ihany zany le fanararotana amina inona moa izy teo amina circonscription lehibe amina fifidianana Bentarana ohatra zany hors catégorie Antananarivo izay 12 millions tamin'ny efa taona lasa zao izy 20 millions misy fiakarany be zany fa hoan'ny antonontonony sy ny alina zany dia misy fiakarany fa kelikely any ao anatiny zay. Hoanay MFM maloha ny fanaovana fifidianana ohatra zao de tokony andraikitry ny fanjakana no mandany ny vola rehetrarehetra ny olona mpandray anjara no aprisihana andray anjara amin'ny demokrasia fa ny fampiasam-bola be loatra amin'ny fifidianana dia mampirisika ny olona anao kolikoly de mbola tsy tonga saina foana ve ny fanjakana amin'ity fampiasam-bola ataon'ny fanjakana amina fifidianana ity adidiny anie zany matoa izy nametraka gouvernement hitantana ny firenena ity adidiny zany isaky ny efa taona isaky ny 5 taona fa ny anjaran'ny olona dia mandray anjara sy mameny vinanasany ampandrosoana ny tanàna fa tsy fanakanana ny olona zay manana vinanasa tsara tsy andray anjara zay mahatonga atsika bloqué ohatran'io fampandrosoana eto Madagasikara firy olona manana zavatra tokony ampandrosoana ny firenena fasakanana zay ka an'ny olombitsy zay verina fa manambola zany ny demokrasia eto Madagasikara sa ve hoe io no anarota-pahefana sy amarotana ny tena amina parti lehibe anankiray zay verina fa mety azona tompontsoa fa tsy hoan'ny voaka malagasy sala am'izay zany ny fomba fijerevako azy kasa mafeve zany zavatra zany hoe raha mbola ikoseo io ny resahantsika io anefa nisy fitorina nataonay mihitsy mikasika an'izy io mikasika an'izy io tamin'ny fifidianana solombavam-boaka teo fa tsy nisy valiny moa tsy niraharaha iny zay. Raha hoan'ny Antoko MFM manokana dia isy ny fivorina ho ataon'izy ireo amin'ny herinandro avy io andiniana manokana ny momba ny ity fifidianana ben'ny tanàna ity miankina amin'ny fanapahan-kevitry ny rehetra na andray anjara na tsy amin'ny fifidianana io ny Antoko MFM andrasana ny toy ny vaovao. Eo amin'ny fanaovana politika kosa dia potika tanteraka ny fanaovana politika eto Madagasikara hoy ny filohan'ny antokintany Madagasikara no sady taizan'ny profesora Albert Zafy teo amin'ny sehatra politika tsy misy intsondry ny idéologie politika fa rehefa manambola sy mahay miresaka amin'ny aino manjery dia mihevitra fa mahay politika misy antony ny fisin'ny antoko politika hoy hatrany fanazavana fanadiadina eo amin'ny sary sindratsariny mbola avatsara. Sary ny fananambola sy ny laza eny amin'ny aino manjery no lasa mampanao politika an-tanora malagasy ankehitriny. Izany no isan'ny mahapotika ny firenentsika satria tsy hita taratra ny idéologie politika. Proof ny mahazo ny firenentsika ankehitriny satria iny lalan'iny no nakana fahefana fa tsy tena misy foto-kevitra ara-politika itondrana ny firenena taorian'ilay nolazaina fa lalana fa fampilendalaindanan'ny malagasy fotsiny ihany hoy Taberandriamanantsoa. Izany no isan'ny nampiavaka ireo antokongeza taloha manana etika sy déontologie ary vao be amin'ny ligne politika ny antoko ny tanora atao aminy ka afaka mitondra ny targetra ny antoko rehefa any aoriana. Tena simba misy le fanaovana politika am'izao fa tamin'ny talohany nisy isaky parti politique io zany manana idéologie ny arema zao de misy ny marema io marema jeune arema io de tena isoraka tena no arazakabona no mampianatra anazy amin'ny idéologie socialiste ny antoko ny monument koa tahaka an'izany ny AKFM tahaka an'izany ny MFM tahaka an'izany ny Vozrese Mivaka tahaka an'izany ny Vozrese tahaka isaky ny mercredi di Charles Vela no manara mampianatra le jeune voza am'le foto-kevitry ny antoko fa am'izao sisa an'izany
sisan'izany le jeune ankehitriny zao zany sisa cadrement politique fa zay fa mahazo micro egny izy de moalaoala izy de miresaka aminareo mpanao gazety isan'andro egny izy de izy no mpanao politique izy avy eo any ka rehefa tonga amile toerana azonareo ny place izy sy hitantsony gn'aleny satria sisy idéologie sisy foto-kevitra nengana amile politique ary zay no mahatonga asika amin'ny firenentsika amizao Ian Razoely iny lalana iny no foto-kevina iny lalana iny de oalaoala 13 mai hoe TGV zay TGV wakay sisy TGV sisy foto-kevitra le TGV teo zao zay tamin'ny 2018 izy lany izy de velo rano telo amby folo satria numéro 13 izy tamin'iny de velo rano telo amby folo no napetraky satria numéro anao tamin'ny lalanareo ve de zay gn'idéologie ataonao de zao koa izy lany satria numéro 3 de velo rano 3 raha notaninao zao olo manaraka ny Ian Razoely de mapara hoe miaraka amin'ny Ian Razoely zay gn'idéologie le miaraka amin'ny Ian Razoely miteraka fiantraikany ratsy ho an'ny firenentsika ny tsy mahavoavolavula ireo tanora manao politika ankehitriny tonga de amseho manao politika kanefa tsy voabe tao anatina antoko tsy mahagaga raha mivadika amin'ny vahoaka ny fidy azy ireo solombavambahoaka izay voalaza fa tsy miankina sy ny afa milaza fa anangana ery hafa satria tsy manana fitaizana politika hatrany amboalohany any ka say mampiseho fa tena mety ny fahafahana mivadibadika rehefa manao politika fa tsy manana foto-kevitra ijoroana akory ary tsy manana fitsipika mifehy azy satria zay formé tany Cuba koa zay tany Cuba tena mazava sara misy formation Fidel Castro sy Che Guevara tena mazava hoe anao rehefa olon-dehibe anao rehefa nianatra anao rehefa mivoaka azany toerana azany mahasoa anao zay reo fa mahasoa ny firenena ho anao maty ho an'ny firenena corruption zany sy azo atao da tena misy foto-kevitra dehibe zany tonga teto koa moa niaraka tamin'ny imozazone igny aho niaraka tamin'ny président Zafa niaraka de formé zany anao formé politiquement tena nisy ny fanabeazana manokana ny fanaovana politika tany aloha fa tsy hoe rehefa mahay teny amin'ny ainao manjery dia mahay politika ho iatrany ny fanazavana satria sisy foto-kevitra io fa vola nazareo zay ity fitondrany Ian Razoely ty zany resabola manambola izy de sambandoly tina karigna de sambandoly fa sisy foto-kevitra ary zay no mahasemba nyty firenenasika ty sy volavola ny tanora hitondra sy volavola politiquement satria mitondra firenena de espèce politique sy olo manao politique ihany mitondra firenena nefa le classe politique sika zany simba satria misy anareo mpanao gazety koa manao interview raha de samboalaoala amin'ny télévision de za zany tena dadana nefa tena vidy misy raha foto-kevitra hoentiny fa de zay mahasemba ty firenena sika ty ohatran'ny président Zafa zao dia fampiavana-pirenena réconciliation nationale de formena amizay fampiavana-pirenena re daholo olo miaraka aminazy zay izy io mbola ho lalina noho izao ny fahavoazan'ny firenentsika raha ohatra ka mbola tahaka izao ihany ilay endrika fanaovana politika eto endrika ratsy no miseho ho an'ireo tanora manao politika ankehitriny satria lasa ny vola sy ny akama no mibaiko fa tsy ny fitiavan-tany razana ho iatrany itaberina Andriamanantsoa vao mahakasika ny fiainana andavanandro ny mponina kosa manampitrotraka ny fahasairana ny vahoaka malagasy ny fahatapanjiro izay miantra amin'ny faritra maro tsy ny eto an-drenivohitra ihany fa manerana ny nosy simba ny akamaroan'ireo fitaovana fampiasa amin'ny herinaratra noho ny tsy famarina-toerany tanjaka izay omeny ny jirama fa tiantoka lehibe ny vokatra zany eo amin'ny fiainana andavanandro ny mponina raha ny fanadiadiana nataony ontso fifaliana eo amin'ny sary sindratsarin'ny ny aro-tanjona mikaikaiky ireo mpampiasa herinaratra amin'ny fahatapahan-jiro lavareny indrindra ho an'ireo mpiasa tena fa tiantoka tanteraka ny vokatra izany simba ny fitaovana ampiasaina laha ny andro miandry ny jiro iverina ireo mpiasa ao anatin'ny iray andro dia maharitra ora maro ny fahatapahan-jiro ary ahitana izany avokoa manerana n'Antananarivo teo amin'ny hitanao le resaka jiro misy fiatraikany be amin'ny asanay satria raha izao hitanareo zao asa tanana ny asanay nandritry ny telo andro zay somary sahirana tena sahirana moa zany satria ao anatin'ny ray andro adiny telo andro mandeha jiro tena le olona ary tsy micomprendre anay amin'le resaka asa ny fiatraikany
be dia be satria na ny asa ataonay ary lasa zara raha miasa zay. Ny vola moa zany efa hita tsy dia hoe miditra rehefa tapaka ny jiro satria miankina amin'io ny tena asanay. Ho an'ny mpampiasa jiro rehetra aloha zany dia simba ny matériel, indrindrandrindra ny ordinateur, frigidaire ohatra zany, satria io fahatam-jiro io zany anisany anankiray zavatra ampiasaintsika moa mazava ho azy elektrônika daholo, dia ny elektrônika tsy tia an'izany dia mazava ho azy simba daholo ny zavatra. Ho an'ny ordinateur manokana zao ny disque dur tsy maintsy simba, dia mety ao anatin'ny ray volana dia efa manolo disque dur ohatr'izany. Mety koa ny sasany zao manana frigidaire, congélateur vao avy namboarina dia mety tratran'le jiro tapaka mety miverina tampoka dia simba ohatr'izay. Miangavy izany ireo mponina ny mba hijerena akaiky ity olana ity izay ankina ny fidiram-bola ny fianakaviana. Betsaka ireo fampanantenana nataon'ny mpitondra mahana ity olan-drama ity. Marobe ihany koa ireo fitarainana sy hetsika nataon'ireo mpanjifa. Saingy hatreto 12 taona aty aoriana mbola olana goavana ary vao maika mihamafy ny fahatapahan'ny herinaratra lavareny sy ny tsy fisindrano. Manginy fotsiny ireo fitaovana potika ankoatra ny asa fivelomana vokatr'izany. Fa maro ireo olona ny asa androany na dia andro tsy fiasana za ho an'ity androany ity. Ny fahasahiranana no tena tsikatra fa manotsika ireo olom-pirenena anatanteraka izany noho ireo adidy sy ny andraikitra miandry ho an'ny isa-tokantrandro. Floria Andrianarivo sy ny Artanjona no mitatitra amintsika ny antsiprian'izay. Andro tsy fiasana androany nefa maro ireo olona miasa indrindra fa ireo miasa tena. Nanambara ireo sendranay fa miasatra andro manalina ny fiainana, eo ihany koa ny fidiran'ny mpianatra izay tsy maintsy hatrehana ka tsy maintsy miasa sy manao izay ho afany amin'ny fitadiavam-bola. Ny ankohonana tsy maintsy misakafo nefa ny hoan'ny androany tadiavina androany ary ny ampitsokoa mbola tadiavina. Ny alahady sisa natokana herana amin'ny fianakaviana tsy janonana amin'ny asa fa ny andavanandro kosa dia tsy maintsy miasa na andro tsy fiasana azy noho ny fahasahiranana. Nanamafy izy ireo fa natokana ho ampiasam-panjakana fa tsy ho ampiasa tena ny andro tsy fiasana toy izao satria tsy maintsy miasa indrindra fa ny andavanandro na andro fitsaharana azy izany. Le fiainana amin'izao zany efa mihasarotra be dia tsy maintsy miasa ihany le olona fa ankoatran'ny mpiasam-panjakana zany zao no tsy miasa. Tsy maintsy miasa isan'andro satria mamelona ny ankonana dia tsy maintsy manao isan'andro. Le vidim-piainana amin'izao koa mihasarotra be. Mahatonga an'izay le hoe mbola misy olona miasa zany le eo amin'le fiainana andavanandro fiainan'ny olona zany fa mafy zany le fiainana amin'izao dia ala ohatrana manokana aloha eo amin'le fampidirana mpianatra aloha zany hitako tena masahirana anazy dia tsy maintsy mbola mitady vola. Na zao ny tena antony manokana amin'le hoe tena sady hoe tsy mahakaina mihitsy eo amin'le fidiran'ny mpianatra hoa zay mbola veky hoe tena eo amin'le fidiran'ny mpianatra mahatonga anazy tsy maintsy dia menany any tsy resako ohatrana alahady ihany tsy miasa, alahady mandeha mivavaka aho alahady. Io na dia andro tsy fiasana ary tsy maintsy miasa satria izy arak'le teny hoe nanandroany dia diavina ny ampitsokoa mbola zana dia tsy maintsy miasa foana ary tena olona mpiasa isan'andro fa tsy hoe mpandray isam-bolana dia tsy maintsy miasa. Vao tsy miasa dia tonga dia mba tsy mihinana zay ny dikany. Zay mahatonga an'le tsy maintsy miasa foana. Iny tsy maintsy misy andro voatokana foana iny e. Tsy maintsy misy voatokana foana iny. Salama tsy hoe hoe miasa isan'andro isan'andro ary dia manokana hoe ny alahady après-midi kosa tsy maintsy mijanona ohatrany. Na dia hoe miasa kely ary ny alahady maraina. Ny andavanandro dia arak'le tenenina ty hoe ny hoanina androany dia diavina androany, ny hoanina pitsy dia diavina pitsy dia tsy afaka mijanona mihitsy. Tonga le fiteneny hoe totom-barim-bazimiko izay tsy mitoto tsy mihinana. Maneho izany fa tena ao anatin'ny fahasahiranana ny ankamaroan'ny olona amin'izao fotoana izao ka na misy aza ny andro tsy fiasana dia tsy maintsy miasa izy ireo noho filana misy eo amin'ny fiainana andavanandro. Fa andro manokana ho an'ny fiangonana katolika maneran-tany sy ny mpino katolika ny andro ny 15 aogositra androany. Ana Mariana sy ankalazanina ny nampiakarana ny vatana sy ny fanahy ny Masina Maria Reny Jesosy Kristy ho an'ny andanitra. Fety izay voafidy ho amasinina ihany koa raha ny fanadiadiana nataony ontso fifaliana sy ny Artanjona. Andro lehibe ho an'ny mpino katolika ny 15 aogositra. Fankalazana ny nampiakarana vatana sy fanahy ny Masina Maria Reny Jesosy Kristy tany an-danitra ary tafiditra anaty liturgia katolika.
Ny fototra dia hoe Masina Maria tsy voankasom-pahotana na koa hoe nitorotoroana tsy azo keloka. Raha araka ny fandalinana nampiakarina any an-danitra i Masina Maria satria tsy azo nota. Azo lazaina ho fampianarana tsara sy fitaratra ho an'ny olombelona raha ny tantaran'ny Masina Maria. Dia fankalazana nampiakarana vatana sy fanahin'ny Masina Maria any an-danitra. Tsy hoe tsy nandalo fahafatesana akory ny Masina Maria fa na ny zanany azy Jesoa Kristy Tompo tamina olombelona azy nandalo ny fahafatesana. Fa fankalazana zany raha ohatra hoe fitipitianina tsotsotra dia fankalazana ny fahafatesana, ny fitsanganako velona ary ny fahamezan'Andriamanitra azy voninahitra iombona aminy any an-danitra any Masina Maria zany. Ka mifahatra amin'ny fitsanganan'ny Kristy ho velona io fa tsy hoe fety hoe Maria manana ny azy satria ilay fitsanganan'ny Kristy ho velona no nanomezany anjara ny Masina Maria araka ny vaky teny nona tamin'ny androany teo dia fampanantenana ho antsika olombelona rehetra ihany koa zany izay mino an'Andriamanitra hoe zao ny anjara miandry antsika izay mino an'Andriamanitra ary manaraka ny teny tahaka nataon'ny Masina Maria. Assumption amin'ny maha kristianina tsotra anay aloha dia fankalazana ny andro nikaran'ny Masina Maria any an-danitra, nampakarana anazy vatana sy fanahy any an-danitra. Manana anjara toerana lehibe ho an'ny mpino katolika noho izany i Masina Maria ankoatra ny maharen'Andriamanitra azy. Misy araka izany ireo daty sy volana maro ahatsiarovana azy ao anaty liturgia katolika toy ny volana Mey, volan'ny Masina Maria, ny volana Oktobra, volan'ny Rosery ary ny voalohan'ny volana Janoary fetin'ny Masina Maria ren'Andriamanitra. Ary maro ihany koa ireo fiangonana izay mankalaza ny Assomption, nefa misy ihany koa ireo izay tsy mankalaza fa manana antony manokana. Tsy ny katolika ihany mankalaza an'io fa ny fiangonana tatsinanana, ny fiangonana hafa ihany koa misy mankalaza an'io fa raha ohatra hoe fiangonana kristianina eto Madagasikara moa zany amin'ny fiangonana mahazatra sy mahafantatra antsika dia izay satria ho an'ny katolika dia mananjara toerana lehibe Masina Maria ao amin'izay hoe fandraisana anjara ny anjara natodotry ny olombelona amin'ny famonjena izay. Any fiangonana sasany Masina Maria dia hoe fantatra fotsiny eo amin'ny soratra masina hoe renin'Andriamanitra fa tsy misy an'izay. Ny antony safidian'ny fiangonana ny Kaizoa izy io zany atao hoe azo atao ihany hoe lovatsofina satria ny reo ray aman-dreny taloha no nitarika izay dia fahalalana ihanazy aty maha kristianina ny tena dia ny antony safidiana azy dia safidy dady manokana ho an'ilay reny satria izany atao hoe reny zany amin'ny kristianina indrindra fa ny katolika dia zava-dehibe. Noho izany, efa hatrany amin'ny taonjato voalohany ny Assomption, ireo kristianina dia efa nankalaza ny fiafaran'ny fiainan'ny Masina Maria hatrany. Ny Assomption tsy fahafatesana fa fahavelomana, manambara fa resin'i Jesoa marina ny fahafatesana fahavalo farany. Mankalaza ny fahavalo amin'ny fitopolo taona nazahoan'ny fahaleovantena ny firenena Inde amin'ity androany ity. Inde izay any amin'ny faritra atsimon'ny Azia, firenena faharoa lehibe be mponina indrindra ary firenena fahafito lehibe indrindra maneran-tany. Fa ny adiadin'ny sitraka Ratovina Ambinitsoa eo amin'ny sary sindrantsariny ny Artanjo. Mankalaza ny fahavalo amin'ny fitopolo taona ny fahaleovantena ny Inde anio 12 Aogositra 2024. Raha tsy ahivina araka izany dia ny 12 Aogositra 1770 izy nahazo ny fahaleovantena. Mpandova sivilizasiona fahiny sy fahasamihafana miavaka raha ny mponina ao aminy. I Droupadi Murmu no anaran'ny filohan'ny Repoblikan'i Inde ankehitriny. Nanomboka tamin'ny nahazoany fahaleovantena dia nitombo iray faingo 5.3 miliara ny isan'ny mponina ao aminy. Manana karazana fiteny 220 ny indianina ary ao ihany koa ny fahasamihafan'ny fomba fanoratra indrindra ny fiteny-paritra anjatony izay ananany. Tafiditra ao anatin'ny fiarahamonina ny fivavahana lehibe rehetra eran-tany ary mandray soa avy amin'ny antoka araka ny lalam-panorenana misy ao aminy. Inde no manana ny toe-karena fahadimy lehibe indrindra eran-tany ary mitombo aingana. Ny firenena dia mpamokatra lehibe amin'ny vokatra fambolena ary toe-karena famokarana fahenina lehibe indrindra. Mpamokatra fanafody lehibe ihany koa i Inde. Ao ihany koa ny famokarana angovo nokleary sy anabakabaka ary mpitarika amin'ny fandoavam-bola nomerika sy fanohanana ny fotodrafitrasa nomerika. Fa taovolon'ny tovavy malagasy fahiny ny randrana, taovolo izay nandalo vanim-potoana maro ihany koa, tsy tontany ela fa mbola mitoetra hatramin'izao izay fanaovana randrana izay. Maneho ny maizy azy ny olona iray ihany koa ity taovolo ity fanadihadiana iray ity no hitondrana aminao bebe kokoa ny makasika an'izay fanaovana randrana izay. Indao raha tsika ny fanadihadiana.
Ny foko 20 eto Madagasikara dia samy manana ny taovolo mampiavaka azy avokoa arakaraky ny vanim-potoana nisy, fampanjaka, fotoana ny fanjanahantany. Samy manana ny hevitra fonosiny sy ny mampiavaka azy ireo karazana taovolo misy eto Madagasikara. Ity farany izay manome endrika ny vehivavy no manambara ihany koa tranga lehibe eo amin'ny fiainan'ny olona iray, fanambadiana, fahafatesana, fisaonana sy ny maro hafa. Hatramin'izao vanim-potoana iainantsika izao dia maro amin'ireo taovolo fahiny ny mbola mitoetra mandraka ankehitriny. Anisan'izany ny kivona, kipetaka, rosarosa, ny dokodoko ary ny tanavo izay mampiavaka ny fokomerina. Santionany ihany ireo fa raha ny taovolo malagasy dia maro tsy voatanisa. Efa manaraka ny fivoarana ihany koa izany ankehitriny. Midika izany fa tsy lany manja ny randrana malagasy. Raha ho an'Antananarivo manokana izao dia toerana maro no ahitana mpandrandrana volo ary asa fikaramana mihitsy izany. Ety 67 hektara ety dia maro be ireo mpandrandrana manamorona ny sisin-dalana. Anisan'izany iony. Asa nolovainy tamin'ireny ny asa fandrandranana ka fototr'asa melomantena mihitsy izany. Tena mandreraka ity satria tanana miasa ianao mitsangana foana mandraparivo ny andro. Le izy aloha tsy havitana olona maro satria izay 2h30 ihany. Fa za zao anatindray andro mahavita olona 10 enina. Tsy mifidy aloha le izy fa mety daholo na volo malama na volo ngita mety arandrana daholo ka. Raha izaho aloha dia aleoko mifidy volo ngita. Ngita izy mora arandrana satria le ngita izy no fikitra kokoa par rapport amin'ny malama. Mampiseho modèle fotsiny olona hoe atao ohatran'izao dia mamoaka izay. Mamoaka ny modèle seho any olona fotsiny. Le taly misy mèche ireny zao, le misy mèche mivoaka le misy frigé ireny zao no tena be taly. Arak'izany dia asa mandrera-tanana ny mandrandrana ary maharitra hatramin'ny 3 ora ny fanaovana azy raha ela indrindra. Manomboka amin'ny 3 arivo ariary kosa no mirandrana arakaraky ny hateviny volon'ny olona iray sy ny tovana ampiasaina. Ny olona avy any amin'ny faritra no tena mpirandrana eto. Vitsivitsy noho izany ny avy eto an-toerana. Manamora ny fandaminana ny andavanandrom-piainana ny firandranana raha ny fanazavana. Tsy lany fotoana amin'ny fikarakarana ny volo rehefa andeha hivoaka ny trano. Antony safidianako hoe mirandrana satria inona zany mba maharitraritra le volo mba milamindamina kokoa izy maharitraritra ny na 2 herinandro izay vovahana mbola milamina ihany. Manan-karena karazana taovolo i Madagasikara. Anisan'izany ny randrana izay mety amin'ny endrika rehetra no azo entina amin'ny fotoana rehetra. Eo amin'ny manesaka iraisam-pirenena kosa ina ny fiparitahan'ny valanaretina antsoina hoe Mpox raha ny fanambarana nataon'ny OMS. Manentana ireo olona arak'izany izy ireo mba hitandro sy hisoroka ny fiparitahany ity valanaretina azo avy amin'ny ragidro ity. Sitraka Ratovina Ambinitsoa sy Tahiriniaina Ranarina no mitatitra amintsika ny antsipriana izay. Ny fikambanana iraisam-pirenena momba ny fahasalamana dia naneho ny filazana fanairana momba ny fitombon'ny trangana aretina aty amin'ny kontinanta afrikanina. Karazana aretina azo avy amin'ny gidro izay antsoina ankehitriny hoe Mpox. Ahina ny fiparitahan'ny valanaretina Mpox any amin'ny faritra atsinanan'ny Repoblika Demokratika ny Congo ary koa ny fahitana azy any amin'ireo firenena manodidina izay tsy mbola nitatitra trangana Mpox sy ny mety hiparitahany izy io any Afrika ary tena ilaina ny fandraisana andraikitra iraisam-pirenena mba hampitsarana ireo valanaretina ireo sy hamonjena aina. Ahina ihany koa ny mety ho fiparitahany ity valanaretina ity ivelan'ny kontinanta afrikanina. Ny OMS dia nanao fanambarana ny alarobia lasa teo mahakasika ny mety ho hafaingana ny fiparitahany ity valanaretina Mpox ity ary efa nandray fanapahan-kevitra nitovy tamin'ny taona 2024 saingy nesorina ny fanairana maneran-tany ny taona nanaraka. Ny herinandro lasa teo ny foibe afrikanina misahana ny fanaraha-maso sy ny fisorohana ny aretina dia nanambara ny fisintrangana aretina farafahakeliny teo amin'ny firenena 12 ao amin'ny kontinanta. Raha oharina ny tamin'ny taondasa tamin'ny vanim-potoana nitovy dia nahitana fitombona 70% izany tamin'ny talata.
ny masovona nambara ny fisorohana ny mpox ho vonjomaika ho an'ny fahasalamam-bahoaka ny Afrika. Ity fanambarana ity dia tsy fombafomba tsotra fa kosa antsoavo ho an'ny fisorohana, dia tokony ho mavitrika sy mahery hatrany amin'ny ezaka atao mba hamehezana sy anafoanana ity aretina ity, izay aretina miparitaka avy amin'ny biby makany amin'ny olona, saingy mety mifindra ihany koa amin'ny alalan'ny fifandraisana akaiky amin'ny olona voan'ny virus. Tapitra ny fampalalambo voantsika tompokilasy tompoky vavy tamin'izao hariva izao, mankasitraka anao nanaraka izany ny hatramin'ny farany isaorana ireo teknisianina nampita ny sary sy ny feo tamintsika tsirairay avy tany. Ny sampana fampalalambo vao no mametraka ny mandrapitafa mandrapiresaka fa ny fandarana kosa mbola mitohy eto amin'ny fahitalavitra MBS. Veloma tompoko.